Tombo kilasy tomboko vavy miarahaba ny mpijery indray ny TV Presse Madagasikara amin'izao fotoana izao. Miarahaba ihany koa ny vahiny izay nasaina izay marihana fa voalohany ihany koa izy no nasaina atao anatin'izao fandarana eto amin'ny TV Presse Madagasikara izao, dia tsisy akory fa ny filohan'ny GFFM Gideona fandresena ny fahantrana eto Madagasikara, ny pastora Mayol miarabanao tompo nanaiky tamin'ny fanasana. Dia miarabanao mamy, miarabantsika rehetra koa manaraka ny fandarana eto amin'ny FB zany. Ya, araka izany moa dia ny tenako hatrany no hiaraka amintsika mamitiana rasolonirina ao anatin'ny fotoana fohifohy iarahantsika eto amin'izao fandarana toy ny mahazatra izao, ny makasika indrindra ny raharaham-pirenena izay azo lazaina fa somary marary ihany amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy iainantsika na ny hita eny rehetra eny, satria saika ahitana karazana fihetsiketsehana etsero, ny fihetsiketsehan'ny mpianatra moa indrindra fa dia saika manerana ny nosy izy io ary tany toli ary tany, dia amin'izao fotoana izao mbola misy izay karazana hetsiky ny mpianatra izay. Teo ihany koa ireny hoe fihetsiketsehan'ny dokotera mpanampy na ny paramedy sy ny syndicat zay maro ihany koa no nivoaka tao anatin'izay fahanginana tahaka ny zo etsero. Ny mpanao politika moa dia mitsikera manoloana indrindra ny fahitany ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena fa hoe tsy mandeharaka ny tokony ho izy ilay fitantanana ny firenena. Vao nisy ny fanazavana nentin'ny filohan'ny mpanohatra ihany koa Maly Andriamatoa Mary Karavalomanana fa dia didy jadona no andikan'ny zava-misy eto amin'ny tany sy firenena amin'izao fotoana izao. Ho anao filohan'ny antoko GFFM pastora Mayol, ny fahitanao ny fandehany zany zavatra mifaomaofao eto amin'ny tany sy ny firenena zay hoe mila fitsaboana izay, raha toka tsy voatsabo mantsy dia tahaka ny afo mirehitra izy io ary rehefa miredareda dia anahirana ny hamono azy. Ny fahitanao andrendretra izany toko. Izy io efa tamin'ny volana novambra taona 2024 no efa nanambariny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao. Zay le antony natonga nahinao fotoam-pivavahana tao Ambohijatovo tamin'ny 6 Desambra 2020 fa no sakanan'ny fanjakana moa izy no ny antony maro samihafa. Ny zavatra hitako zany tamin'izany dia ny hoe izy zavatra tranga amin'ny taona 2022 dia nasain'Andriamanitra ny teny mba hanao fotoam-pivavahana mba hanakanana mba hibebahan'ny malagasy zany sy angatana famindram-ponin'Andriamanitra mba tsy hatongavan'izay loza zay eto amin'ny firenentsika. Zavatra naseho ato amin'izay dia hoe isy firenena Joda sy Jerosalema hifandona hifamely amin'ny tanana amin'ny taona 2022 isy arety mandringana hamely ny biby rehetra eran-tany. Amin'ny taona 2022 isy arety mandringana vaovao akoatran'ny coronavirus hamely ny tany eran-tany amin'ny taona 2022 dia mbola hiverina ny reconfinement zany eran-tany na eto Madagasikara ary zany. Dia izay zavatra izay zany no nanaovana antso anaovanao fotoam-pivavahana Ambohijatovo ka raha tsy ho avy hiakatra amin'ny fotoam-pivavahana io zany ny olona dia tsisy ranorana hilatsaka dia ho avy daholo ireo. Dia mbola tsy miova koa moa le zany le faminaniana azoko ihany mikasika an'ireny le tamin'ny 2019 nidra 2020 hoe mbola isy filoham-pirenena maro hiongana eo amin'ny toerany satria mbola isy fanonganam-panjakana mafy mahery vaika eran-tany ary tsy ho afaka amin'izany tsika eto Madagasikara fa ho tonga eto koa zany fanonganam-panjakana izany. Maro ny filoham-pirenena ho faty na perinasa na filoham-pirenena toloha, ny premier ministre hiongana amin'ny toerany ho faty, olona mpanao politika malaza ho faty, mpanao fanatanjahantena malaza ho faty, mpihira malaza ho faty, olona mpanan-karena be manerana tany malaza ho faty. Zany zavatra naseho
de zay nanton'le anaovana n'le fitaom-pivavahana zany tamin'ny 6 décembre 2020 mba anakana anan'zay indrisy nefa moa tsy tanteraka le izy de io tokoa ary le zavatra fa mitranga daholo izy am'izao fotoana zao de za zany tsy gaga ntsony zany mamtina raha mahita ny hoe io fa mifanangan-tanana tokoa ny Jerosalema sy Jota ny antokony fitondrana sy ny antokony mpanohatra zany io Jerosalema Jota efa mifanangan-tanana io ny arety mandringana mamely ny biby moa any Inde any Europa any de efa hitatsika mivaovao reny fa efa tapitrisany no maty sy ny vonoina mihitsy ary ny ireo karazana kanakana zay lazana azy zany efa ripaka gisa vorony manidina miraraka fotsiny eny ambony eny zao voafarany tao zao de hoe fafatina lika eran'ny tanànako paritaka daholo tratran'le arety mandringana de le zavatra misy am'izao fotoana zao zany efa nambara tamin'ny novembre 2020 izy io tam'zany mbola tsy nisy miara-manonja sy tambatra fampitatana tsy mbola nisy biby fiompy rehetra maty tsy mbola nisy ny aretina vaovao antsony hoe variant izy am'izao fotoana zao fa tsy corona virus intsony radio sy télévision maromaro nanambarako an'izany teto Antananarivo de tonga am'le izy tsika zany am'izao fotoana zao fa nytaninao moa zany mipetraka hoe ahoana ny tatavana vahaolana am'ty mba tsy rehetan'ny afo satria rehefa tena mirehitra io sarotra ny mamono azy de nanomboka ny volana janoary tamin'ny tapatapaky ny volana janoary iny nasaina tao amin'ny radio Viva tamin'ny fandarana Aokazava de niresaka an'io zareo hoe inona ny vahaolana entinao amahana n'ity problème ty vahaolana ny teneniko tam'izay anaky telo angamba izy ary tsy diso voalohany hoe miantso ny FFKM sy ny CFM mba ampifanatona Jota sy Jerosalema zany hoe ny miara-manonja sy ny fampitantana mba ifampidinika ambony latabatra andaminana izao raha zao fa sarotra ny amonan'io afo raha mirehatra be io de ny faharoa nataoko tokony fampiantso ny fanjakana sy ny mpanohatra de mifampidinika ka raha ny hoe ifampitatana iara hitondra ny firenena ny vahaolana de tahaka ny zaza mitomany reo mpanohatra reo fanoharana ny teneniko tam'izay hoe omeo biberon reo fa raha fomena biberon reo de mangina reo de tsy misy mitabataba intsony fa zay ny mampitomany azy reo am'izao retenenantsika zao no iresako an'izany de atao voatrany tamin'ireny tranganjavatra tamin'ny 2018 ireny nitolona tao amin'ny 13 mai ny 73 député de rehefa nitolona tao ny 73 député de mazava ho azy fa nitady biberon le 73 député ka nanotabataba ary zareo tamin'izay hoe miala rajao zany hoe tena fanonganam-panjakana mihitsy ny natao hoe miala rajao nitondrana vatapaty mihitsy fa ny tena tanjon'le miala rajao eo ihany zay fa rehefa nomeny rajao biberon zareo teo amin'ny 13 mai nahazo toerana daholo zany fampizarana de nangina ravatra am'le tolo ravatra any am'le 13 mai de navita manda ny filoha ery rajonary mampianina raha zao zava-misy zao zany no mbola hitoy satria Andriamatomarika Ravalomanana laza fa iamafy ny tolona tamin'ny fanazavana netiny satria fa tsy misy fampihenona tsy malalaka intsony ny fanehoana hevitra eto amintsika ny fampidirana ponjan'ireo namana moa zany zay takiny zany rehetra zany hoe midika fa tena hienjana ary mety ho tapaka ny tady raha izao no mipetaka de za tamin'ny radio tamin'ny Viva io zany nyteny hoe hevitra voaka koa zany fa mety tsy mety amin'ny fitondrana sy ny mpanohana azy zany ary mety tsy mety koa any amin'ny mpanohatra sy ny filoha Ravalomanana fa raha ohatra ka hijery ny fomba avitana mandat ray atongavana any amin'ny fifidianana hitako hoe zay ny lalana tsara
de niditra ny telefôna rehefa avy eo tabadaba ny telefôna am'izay rehefa avy eo tsisy manaiky zany fitondrana ara-dalàny ty tsy fampitatana aminareo tsy fampitatana aminareo zany tsisy zaraseza aminareo zany fa ny anareo zaraseza fa miandrasa ny fifidianana amin'ny 2023 de ny mpanohitra koa tary ny tabataba koa tamiko hoe nga zay zazakely nomeny labibron tsy mila nitoerana io zay tsy mila an'eo zay koa tsy mila seza zany fa ny anay de mitolona fotsiny zay a fa miala fotsiny ianao rehefa tsy mavita zay zany ny zavatra nisy tamin'iny de le fanotaniny se teo moa zany mazava be mihitsy hoe ny ankilany miziriziry tsy fampitatana tsy zaraseza aminao zany ko fa miandrasa fifidianana raha te hitondra fa lasa vato manakana sy manakorotanao fotsiny reo raha miara mitantanao ka tsisy anaiky hiary hitatana amreo ozy izy mimpanona ny fitondrana de namaly iny koa ny filora valany maliny hoe zay koa tsy mitady seza aminareo tsy mila hiavana aminareo efa mba namaly ny antsoko ihany ny FFKM sy ny CFM ary efa maromaro ihany miteny hoe tokony hifanatona fampidinika datapy ireo boribory fa za mahita hoe fa tara zany zao efa tsy zany tsony zao na hitena ary ny fitondrana zao hoe ndao rehefa ampidinika de omena biberon ianareo ny ery ampanora efa fa tsy mila an'zany tsony dikany zany zava-misy de zavatra tsotra kely ihany na ianao zany mifampidinika andamina andraraha de mifampizara atao eo azo ifampizarana ila mihinan'le toedraraha amin'le firenena na tsy mifampidinika tsy mifampizara gâteau na manome biberon de rehefa anatin'ny fifandonana am'izay tsy maintsy ifampidinika ihany ny farany tsy maintsy ifampizara ihany ny farany ka na zany de mbola tsisy fifandonana tsisy raha mandrika tsisy fampitehana midinika na aorinan'ny fifandonana sy ny raha mandrika sy ny fampitehana sy ny firetana zay rehetra zay vao midinika tratraorina li ka tsisy lalana akoatra ny zero zay rehefa tsy fampidinika alohana tongavan'izay anao de aorinan'izay anao zany vo afaka mifampidinika de ho avy etindray ny sadeka ho avy etindray ny union africaine de ny vazaha mainty indray no andamina ny malagasy titeny ve zany pasteur Mayolina hoe raha nisy lay fafahanareo nitondram-bavaka an'le firenena tieny amin'ny kianjana Ambohijatovo tamin'io fotoana sika natateranareo azy io tsy tonga am'izao sehatra iainan'ny vahoaka malagasy zao hoe tsika ka zay mihitsy le antsona mena tam'izay hoe raha ho avy andeha kohaka am' Jehovandriamanitra mpanjaka ny vahoaka malagasy rehetra dia tsy ho avo reo tsy ho avo tsy voasakana ny ranonorana zany hoe tsy voasakana zany le fitahina fa voasakana ro loza reo ka tsy nisy le izy de tsy gagatsony raha tonga am'izao ina moa ny azoko atao za tsy afaka anerin'ny olona rehetrarehetra tsy maintsy hoe teny Ambohijatovo ino afaka nanehoana zay hoe etsika sika ataonareo zay fa sa eny ny voatondro n'lay ka niraisina hoe Tananarivo tsy iny le Jerosalema de Ambohijatovo ny ampovoan'ny tanàna de Jerosalema amin'ny tany Palestine izy no ampovoan'ny tanàna de ony tsy maintsy hoe anaovana anazy zay nge tsy mbola voavoaloana anao fitaom-pivavahana tao efa nanao tao zay tamin'ny fitakinan'le Ilise Parsa reny tamin'le nisy fikoanandona tao teny Vato iny de nanaovan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina antso hoe tsy akanavaka kravaty naloko inona naloko inona tsy akanavaka ny tokom-pinoana fa rehefa hitolona ho an'ny tanindrazana tsika ndao efa nometanana iariady amonjy an'io mba akan'io nositsika lasa ny vahiny io de sabotsy taorina nanaovan'ny filoha Rajoelina antso zay de nanao tao Ambohijatovo nanao zao fitaom-pivavahana zay de nanina tam'izay tsy nisakanana mety misy tahotra ho an'ny GFF momba hoe zany no fitondrana mianton'izay de manina tam'izany tsy nitenenina hoe manina tsy atao any am-piangonana any zany fa etsona olona ery Ambohijatovo de mitovy am'izay any kely natao tam'ity fa izay ary Ilise Parsa tsy mbola hoe resaka arety mandringana sy loza ho avy ohatran'izao na hoe ifandonan'ny mpitondra sy ny mpanohatra fa ty zany fa tena miatraky am'le firenena mihitsy izy tsy de iny ny sakanana satria hoe
mety misy anakorotana sinsisa de zay moa mahafiangonana zay tsy midrikina tam'zany fa de eny ary zay ary nagataka tamin'ny fanjakana hoe satria nareo miangavy de olon-dehibe ajaina maramila manamboninahitra karadana général no miangavy sy mitalao aminao mba fandaminana an'izy hoe hatram'izay nge nareo izy namenay namenay fa namena nge nareo tombotsatove namenay nareo tany amin'ny collégium palais des sports Antsahamanitra zay nangatanareo name fa mitindray mitoraka tia misy renseignement iainay hafahafa mihitsy ho ataon'ny sasany iprofite ny zavatra ataonareo io mba anakorotanana firenena ka de mba mangataka fiangaviana ny fiaraha-miasa pasteur de zany teny hoe nareo ve zomariva vo miteny am'zany efa tsy mahita toerana ntsony nareo tsy hita toerana intsony le olona efa nolazaina hoe gaze koa ny vola ny ofanasono ny publicité efa vita de mba fiaraha-miasa contrepartie de mba rambourse anareo ary zany le volanay zany satria zay olona tsy hanonga-panjakana korona hoe tondrakorotana eto fa hivavaka ho an'ny firenena de hatram'izao moa zay mbola tsy nahazo remboursement mino aho fa mety ho azonay io fa andrasanay ohatrany amin'ny volana septembre ozy izy ny namana afary le antony hoe tsy nanomezana anareo le toerana sody kosa ao anatin'lay hoe ao ambadiky ny mpanao politika ao ny GFFM satria somary tazana ihany ianareo iny tsifatsifany eny rehefa maneho faneho-kevitra izy ireo eo ihany ko le hoe fiaraha-mitantana hoe ianao indray zany no somary anakorotana n'lay firenena de zay no tena hoe antony anakanana n'lay ka tam'zany ane mbola tsisy fiaraha-mitantana mbola tsisy miara-manonja tam'zany ianao ny antsy fampivana-pirena atao anatiny hoe misy fampizarana bibero sy ny tariny ka tam'zany ao mbola tsisy an'zany zany ke tany volana novembre nge zany 2020 zany resaka zany de 6 décembre ny saika anaovana an'le fotoam-pivavahana dikan'zany tsy mitombona le izy raha hoe zay no ambadiky nympanoatra tam'zany na hoe de anakorotana maniny zay nanao tombonjatovy tamin'ny lidjepart tsisy hoe mpanoatra no ambadika ny rehefa ivavako ny firenena tsy atongavan'ny raha mandrika indray zay vo hoe mpanoatra na andamosiny azo adika ve zany fa tsy malalaka ny faneho-kevitra eto amintsika raha ny fahitanao ahoana zany trango zany satria kianja natokana ho an'ny faneho-kevitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara izy io anefa am'izao fotoana zao lasa parka botanika ny famohan-kevitra aloha diso ny filazana raha hoe tsy malalaka fa tsy hoe malalaka zato isan-jato nefany satria afaka miteny daholo ny olona amin'ny radio amin'ny télé amin'ny gazety fa any amin'ny TVM ihany tsy azon'ny mpanoatra idirana de any amin'ny MBS sy ny radion'ny mpanoatra tsy azon'ny mpanona ny fitondrana idirana koa misy tsy fahalalana ihany any amin'izy ireo za zao zao raha hiditra amin'ny vivahana hiditra any amin'ny TVM na amin'ny RNM na any amin'ny MBS any de tsy maintsy iarahana daholo ny tompona raikitra ambony rehetrarehetra hoe hiditra ao pasteur Mayola ka ahoana de misy tonga dindimina de anozongozondrasy izy raha mbola zany taly eto tsy miditra eto iny olona iny de misy zany le teritery de le fahafahana malalaka mitaky any amin'ny fitakiny any amin'ny arabe ny kianjana Ambohijatovo io mampime ihany kely kianjana Ambohijatovo io de ny fitondrana am'izao fotoana zao mihitsy ny tokony ano kianjan'ny demokrasia tsy angatana lalana fa de fampahafantarana fotsiny no atao mbola hany ary noronam-peony io miparitaka any amin'ny FB any kampany nataon'ny filoha André Rajoelina de mbola eo nametrahana ny statut ny Zafy Albert koa hoe rainy demokrasia de avy izy mivadika parka botanika tampo vadika parka botanika efa programme hatramin'izay ihany koa izy io no nataony zareo zany fa zay no mahagaga an'le izy mandehandeha any amin'ny FB any koa mivoaka amin'ny radio miara-manonja any koa ary ny feon'ny ministre communication am'izao fotoana zao tamin'ny andron'ny fitondran'ny Rajaonaromampianina tena le zavatra ataon'ny mpanoatra am'izao mihitsy ny teneniny ministre ny communication tam'zany hoe sokafa Ambohijatovo vao ny olona ny Jirama avy leo ny olona no hevitra andalambe sy ny sisa de vierina am'le fitondrana am'izao fotoana zao dika inonao atsika ary zany dika inonao atsika zay zavatra ataony mpitondra am'izao fotoana sasany hoe zavatra efa nisy tany aloha no moverina tsy mahay makalesona ve zany mpitondra am'izao fotoana zao kalizy zay foana ny miodikodina eo zany
rehefa mbola tsy eo amin'ny fitondrana ianao de mora no miteny hoe aleony olona neo hevitra malalaka iraisany zao tontolo zao no maneho hevitra eny an-dalambe tsy voatery zany hoe anongam-panjakana misy kianja manokana natokana amoahan-kevitra natao kianjan'ny demokrasia rehefa ty ivelan'ny fitondrana ianao zany de tena malalaka mihitsy miteny an'izay de rehefa mijery le fitondrana tapatapahinao sy ozongozononao am'izay famoahan-kevitra zay a de anao mitondra ny fanjakana de tsy mety tsondray zay rehefa ianao mitondra eo tsy mety tsondray zay fa hoe avy aloha ny olona tondra fazakorontanina amin'ny firenena lizy ane zavatra ikotsafy ihany ny eleksy hoe rehefa zay aloha manao de mety fa rehefa nareo tsy mety nefa izay mihitsy no tena hoe ialana tany aloha afahana manitsy zay tokony ahitsy ka ohatr'izay le izy hoe le zay tsy tianao atao amin'ny tenanao aza atao amin'ny hafa de aza atao amin'ny hafa nobolana gasy koa mana hoe nitody tsy misy fa natao no miverina de io raha vao fanjakana nalaina tany an-dalambe de an-dalambe ihany koa no mampialanao koa zany zany hoe misy famalina faty ve zany eto amin'ny tany sy ny firenena resaka tontolo politika zay ka mazava be fa zany le izy eritreretinao fotsiny zao hoe tamin'ny andron'ny filora valomanana tao nga tafiditra tany amin'ny TVM sy ny RNM zany ny mpanohatra ny TGV tsy tafiditra tany mihitsy tamin'ny andron'ny filora valomanana tao de nitapatapa tamin'ny andron'ny filora valomanana mantsy ny taloha tsy tafiditra tany mihitsy de nitapatapa iny filora tsiraka tsy anareo fa nigasy ho TVM sy ny namany io fa rehefa nety filora valomanana nidindro ny TVM sy ny RNM ngany isy mpanohatra tafiditra tao koa de inona ongany TGV iny ko de rehefa niongana koa ny ravalomanana de niditra ny TGV nidy ko ny RNM sy ny TVM de lasa filohera jonary mampianana indray nitondra nidy ko ny TVM sy ny RNM tsy tafiditra tao koa ny mpanohatra na ravalomanana filora valomanana sy mpanara-dia sy ny TGV tsy tafiditra tao amin'ny TVM de nitapatapa hoe nga nareo sakafo zao iny efa tsy zany ihany izy zao no miditra zao zany ihany ke misy am'izao tondra ndray zao zao ny TGV sy ny RD fa nga izy amin'ny mpanohatra tafiditra ao nazary mbola fampiarana daholo ny leralera vao tafiditra ao raha ho tafiditra ianao ve aloha zany eo anatin'lay fianakaviamben'ny mpanohatra sa tena janona voany za raha natin'ny fianakaviamben'ny mpanohatra de tsy afaka miteny aho hoe tsy mety ny faranganam-panjakana de raha ny amin'ny fitondrana de tsy afaka miteny aho hoe avelao alalaka reo avelao hiteny fa zakasakana de ozy izy ny olona hoe tsy hitako koa zay misy an'ity mahiolona ty foatrany sady atsy ny ary tsy hitako hoe inona ary de tsy fantan'ny olona fa zay izy mato izy miteny zay tsy hita zay toerana misy eo ampovoany azy zany mato tsy hitany satria tsy mety manaraka azy na ny mpanohatra na ny mpitondra de jerevin'ny mamitiana rehefa ny olona fanatisina any amin'ny mpanohana amin'ny fitondrana na mpanohana any amin'ny mpanohatra de tsy manana raisonnement ntsony izy tsy miraisonna ntsony izy fa de zao raha vao mikitikitika ny fitondrana toanan'io anao a tonga de anao ny fahavalona na mety ataon'io na tsy mety de ny fanatisima any mpanohatra indray raha vao milaza ny zavatra mety ataon'ny fitondrana indray ianao de fahavalony indray koa ianao tsy miraha hevitra aminay raha tsy miraha hevitra aminy de dikan'izay reo ny toko anakiroroa zany tena tsy manana tsy afaka miraisonna ntsony reo olona ireo fa ny mpanohana ny fitondrana de arovana foana na mety ataony na tsy mety atao de jerevitsika mpanao gazety lasa ministra reny le mpanao gazety lasa ministra reo tamin'izy tsy mbola lasa ministra fa ty velany a de vao tsikafo natrany am'izay madiniky indrindra tsy mety ataon'le fitondrana fa rehefa tonga tao amin'ny fitondrana izy nga izy lasa izy indray ny aron'le fitondrana na tsy mety ary de nahitatsika an'izany izy mpanao gazety maromaro teto fa nisy miravavy izy ireo fa mitovitovy amin'ny ataony tiana réal ihany no ataon'ny ministre de communication am'izao fotoana zao tena mitovy mihitsy mbola tsy tao amin'ny fitondrana ministre mpanao gazety ny tiana réaly na mahay daholo zay mpitondra ny fadimy taona na TGV na tim na arema rehefa tonga izy tamin'ny SVM tsy afaka nyteny ntsony izy tsy mety nataon'ny SVM fa mpanao gazety lalatiana rakotin-drazafy indray no afaka namelin'ny SVM tamin'ny tsy nety rehetrarehetra fa tonga ministra indray
lala tiana rakotondrazafo zao tsy maintsy miaro ny fitondrany izy na tiany na tsy tiany de tabataben'ny olona ty velany io rehefa miala tao ndray izy zao a de afaka mely zay fitondrana tonga ao ndray izy satria iverina mpanao gazety ndray de amely a de ohatrzay zao nataon'reo limercia koa da mbola tsy teo koa izy de nasiny mafy Ravalomanana tonga de taiza mita de lasa ministra izy a ka izy namely fitondrana antsony ko de efa niala tao amin'ny fitondrana am'izay izy a lasa contre ny fitondrana ty ndray izy namely veliny ty de nikatrainy zareo am'izay ka io zao fandehan'io zavatra io raha ohatra hoe mianjery ty fitondrana ty ka verina mpanao gazety lala tiana rakotondrazafy ka mandeha mitifitifitra an'le fitondrana zay tonga ao ndraiky Ravalomanana no mitondra tonga de gadrainy ohatran'ro limercia koa io gadrainy ko dikan'izay zany a raha mbola filoha Ravalomanana filohan'ny Rajoelina filoha Era-Jona Rarimampianina raha ero mbola mifandimbidiby mitondra eo de tsy ova mihitsy ny politika eto amitsika politika ny valifaty ary lozika koa nge le valifaty raha io anaovana ny tim am'izao fotoana io ve de ho pastera maionina vereo raha tonga amin'ny fitondrana ka na hoe tsy manao valifaty fa za pastera fa tsy araky ny baiboly zany fa za lazaiko amitsika raha atao hoe mianjera io ty fitondrana ty ka lasa ny filoha Ravalomanana azoko antoka fa mety analysy ty fa tsy hoe fa minanina mety maître ianitra no ataon'ny Ravalomanana ministry ny fitsarana de milefasa teto daholo ny mpitondra am'izao fotoana zao zay mahita fomba ilefasana fa zay tsy mahita fomba ilefasana de fa amboary ny saina hoe isolo toerana ny any tsy efasy ny any tanymora raha io mahazo ny zareo am'izao fotoana zao io de raha tonga koa filoha Ravalomanana zany de anao an'izay koa de mbola hiteny ihany koa hoe nareo kory ty raha miongany eo amin'ny fitondrana eo ka tapaverinao ndray filohan'ny Rajoelina de milefasa koa anareo ka raha mbola ro olona telo reo zany no eto amin'ny firenena de tsisy firenena androso zany eto fa valifaty politika de zay miala amin'ny fitondrana de tsy anaiky an'io andeha zany fa korotaniny ohatran'izao ihany amin'ny mahery afovoany anao ary pastera Maiolina ny fahitanao ny lafiny toe-karena eto amitsika satria tsika zao ny amin'ny laharana faharoa amin'ny farany maneran-tany raha izao fitondrana misy zao azo iverina ve fa mbola tena ho tafavoaka isika raha ohatra ka mbola izao zava-misy zao no ambara raha tianao atao de mbola mety tafavoaka ihany tsika nakiray voalohany a mifanaraka ny mpitondra sy ny mpanohatra de mazava nge za hoe hiaretantana zany de mijanona io korotana io a mety ho tonga any amin'ny fifidianana andray mifampitady zay nefa efa lalana efa tsy azo andehanana intsony zay efa tsy mety tsony zay lalana izay zany de ny anakiray zany ny faharoa atsarotry ny fanjakana ny fanagadrana ny mpanao politika adversaire sy zay manohatra rehetrarehetra de manome malalaka izy de mety ho tonga any amin'ny fitondrana fifidianana manaraka andray fa zay rehetra mety eopefy na manimba fananan'olona na mandoro fananan'olona de reny no samborona fa izy naraky ny lalàna zany fa velany olona malalaka anao famoaky de mbola manaiky ny fitoram-panjakana ilefitra eo ambanin'ny banque mondiale sy ny FMI mba ahafahany mahazo ny fanampiana ara-bola anatanterahany fampandrosoana eto zany hoe tena mandoalika mihitsy zany tsika nefa zao fa hoe misy 400 millions de dollars avy amin'ny banque mondiale ho azo ny fitondrana ka io ny tsy azo ndray maky fa zavatra hatramin'ny 2027 io tsy midika ve zany hoe mandeha tsara na raha-pirenena matory zareo mbola manome tany ka ny banque mondiale ny FMI tsy manampy tsy fanampiana mpitondra fanjakany tsy fanampiana ny premier ministre io na ny président république na ny DG ny finance fa fanampiana ny firenena malagasy io rehefa miongana eo anao de zay mpitondra manaraka eo mandray ino ihany fa tsy hoe korony hoe mikorotana le firenena de tsy manome ny fanampiny ny banque mondiale izy tsy manome fanampiana mpitondra fa ny firenena no ampiny io ka miala ianao na eo anao de ny firenena no ampiny ary zay mampitonga anazy transeny io volomeny io fa tsy tonga de domenyle mpitondra amperinasa ray manontolo
tsy tonga de mihino anao ray manontolo fa mbola zarazarainao anatin'ny fitotoana io. ho an'ny mpanohatra indray ary ny hoavin'ny mpanohatra eto Madagasikara sy ny asan'ny fanoherana amin'izao fotoana izao tena mipetraka araka ny tokony izy hoe ny fanoherana eto satria misy ireo karazana mpanohatra nefa milaza fa manohana fitondrana misy fizarazarana eo amin'izay resaka fanoherana izay ito amintsika na zareo samy zareo raha tsy mitovy hevitra ao anatin'ilay fiarahana izany rehetra ny antsony ny filohan'ny mpanohatra moa zany omaly marika ravalomanana hoe tokony irahina isika mpanohatra ka ny tadavin'ny mpanohatra ny hoe zakany hoe biberon de misy mpanohatra sasany ao mpanohatra izy fa raha vomenao biberon izy de 73 député ihany a raha vao mahazo biberon tsika de mangina fa misy mpanohatra hoe tena tsy mila biberon zany fa de miala fotsiny nareo miala amin'ny toerana de misy foana nge zany mpamadika palitotra am'izay na misy amin'ny fitondrana koa ry misy mivadika any amin'ny mpanohatra koa rehefa hitany hoe letika le sambo lasa izy mivady nama mpandrisy de misy ny mpanao politika sasany tena tsy mivadika mihitsy izy fa de eo izy eo amin'ny fitondrana izy de eo miala amin'ny fitondrana izy de eo misy ny sasany rehefa miala amin'ny fitondrana de mamadika palitao manaraka le mpitondra vaovao ndray za zay moa ny mpanao politika zay azy misy mahay milomano ny sasany a eo izy amin'ny filoratsiraka eo izy amin'ny filora valomanana eo izy amin'ny filohan'ny rajoelona eo izy amin'ny filorajonary mampiana zao izy mbola eo ihany misy mahay milomano tsara koa ny sasany fa zay tsy mahay milomano tonga de maty andrano voadobo le sambo kanefa vetsy ireo ngiany ny tena mampidika izy an'le firenena tahaka zao raha izay zava-misy tsy misy olo manga tsy misy manam-pahaizana tsy misy olobe atao amintsika afaka manylay olo raha am'ireo le fanatisme mpanoana ny fitondrana sy mpanoana ny mpanohatra de tsy mitady olona hafa mihitsy reo tsy mitady relevy zany reo sahala amin'ny hoe tsy malala biby afa-tsy ny sao eritrereto fotsiny nge zao fa raha atao hoe korotana ambony ambany tika de teteza mity ka hoe omena ny arema le fitondrana ny teteza mity tsy mbola misy olona apetraky ny arema hitondra teteza mity raha tsy filoratsiraka de raha atao hoe menjera ndray ty fitondrana ty de tokony mba hisy relevy zany hitondra le fanjakana fa rahasan'ny filora valomana de tsisy olona hafa ty hitondra fanjakana sy misy mbola valomanana ihany no apetraky eo de raha hoe ny ASVM ndray mavita manongana an'ity de tsy ahita olona apetraka ao ny ASVM tsisy hoe barijaka zany eo na raside na izy misy ty mbola rajona tsisy hoe mbola rajona no apetraka fa tsy maintsy filoe rajonary mampianina ndray no apetraka de tahak'izay koa ny fitondrana teteza mity fitondrana am'izao fotoana zao ty tariny filohan'ny rajoelona raha atao hoe isy fividianana atao na isy fanonganam-panjakana ka ametraka olona ao de tsy mbola hita olona mihitsy ny TGV ao apetraka eo fa tsy maintsy filohan'ny rajoelona zany hoe le mpanao politika atsika zany tsy manomana relevy mihitsy za zao tamin'ny apocalypse zao de efa manomana relevy amin'ny fotoana zay tsy aeto amin'ny toerana intso aiza hoe zany GFFM maro ao anatin'izay relevy ao anatin'izay GFFM ve zany efa manana relève ianao ihany ko efa mety manana vision ve zany aorinany ty ny firodana ty fitondrany ty na hoe fataperany fiasany ty fitondrany ty zay mantsy ny andrasan'ny vahoaka rehetra ahoana hoe miala le farany eo de apetraka pasteur mahiona ka zay oa de efa misy relève isolo ato amin'ny apocalypse de efa voaomana am'le mpitondrany zay teneniko zay fitondrana firenena ka normal zany zany ke raha hitondra firenena tsy hoe mandrakizay koa defa rehefa tonga ny fotoana zay tsy maintsy iala koa de tokony misy relève koa zany isolo ako manomana olona am'izay koa mbola tsy mahita faminanina ianao am'izao zany hoe ohatra zao no avy aorinany ty ny faminanina hitako efa nilazaiko tamin'ny novembre 2020 de mbola tsy miova iny tsika teo iny tsisy miova iny zany fa ny eto amitsika ne ny mpitondra ty amitsika ne ny tena marina mbola vahiny mametraka azy de vahiny manala azy de rehefa apetrany eo anao de tsy maintsy mipetraka rehefa lany tao anao de tsy maintsy miala
Pasteur mailo ve rehefa tonga eo amin'izay toeran'izay tena hoe tena tsy antehitra amin'ny vahiny fa tena manana stratégie na paikady hafa mihitsy. Tsara be le fanontaniany se zay za zao raha amin'ny lafin'ny ara-politika na ny géopolitika de tsy ho filoham-pirenena zany mihitsy raha ny tena marina satria nahoana voalohany indrindra zay mpitondra teto amitsika de tsy maintsy olon'ny FFKM fa tsy misy hoe olon'ny secte zany na ny fiangonana zany dikan'izay raha za zany tsy ho filoham-pirenena mihitsy ray zay fa mikaraka an'izay koa ny olona tondra firenena de tsy maintsy olona eken'ny vahiny izay nandanaka atsika teto tsy maintsy ho ekeny zany hoe ekeny frantsay zany nefa natoerana misy ana de tsy possible mihitsy hoe zany ho eken'ny frantsay de mbola tsy resahana ntsony hoe franc-maçon zao misy fiampera-beda be zany takinao vao ametrahananao ao anatin'izany koa mety hoe diplôme sy ny faripahaizana sy ny fari-panananao de raha zay ny jerevana de tsy ho filoham-pirenena zany fifidianana eto amitsika raha fifidianana eto amitsika no nanterany idirana de mbola tsy ho tafiditra ihany koa satria nahoana fifidianana eto amitsika tsy volan'ny firenena malagasy no anaovana fifidianana nefa firenena maleo tena mahagaga fa misy tena fa miankin-doha foana anao fifidianana de ekinan-doha nefa ianao mahazo vola anaovana fotodrafitrasa amina million de dollars amina 1000 milliards nariary fa tsy manana vola anaovana fifidianana fa tsy maintsy ny vahiny dikan'izay ny vahiny zany ny baiko ny olona ho apetraka amin'ny fifidianana fa tsy ny malagasy mpifidy no mametraka ny olona tiany de dikan'izay vahiny zany no mametraka ny mpitondra amitsika ka amin'ny fotoana zay mbola ifanarahan'lay mpitondra amin'lay vahiny sy anarahan'ny mpitondra ny baiko n'lay vahiny de eo izy fa amin'ny fotoana ivadian'lay mpitondra de le endrikendriky de ny vahiny ihany manala anao ary anao rehefa apetranao tsy maintsy tafapetrany ao ary rehefa lany teo koa anao tsy maintsy tafala tao na miala velona na miala maty na miala migadrany amin'ny miditra tribunal TPI tribunal pénal international miditra am'izay sy mbola nisy filoham-pirenena taty Afrika na eran-tany ka atafajanona atao amin'ny toerany rehefa nasorony zareo ary zay napetrany tsy maintsy tafapetrany ko de tia ny fombafomba isehon'izay fanalana an'le mpitondra zay tena nitsotra fotsiny hoe mametra-pialana fa tsy mety aminay tsony rehefa tsy mety ianao hoe za lany ara-dalàna aleo fifidianana no manala anahy de ampiasainy amin'ny hetsy-bahoaka indray ianao zany de raha tsy tafahala amin'ny hetsy-bahoaka ianao de any amin'ny fifidianana indray no amelezany ianao rehefa tsy afaka ny any amin'ny fifidianana ianao asiana any amin'ny tafika indray ianao ohatran'ireny tany Mali tany Birmanie sy mbola mipetraka foana le fanjanahana zany ka anazy ianaoko ianao nge anazy tsy afaka anao inona aminazy ianao ary ianao rehefa tonga ao mataonao tonga ao nanaiky ny condition napetrany ary fantatrao tsara mihitsy hoe tsy tonga ataonao raha tsy nifanaraka taminy ireo filoham-pirenenantsika ireo malala an'izany daholo na nefa niala na mbola amperinasa ary malala koa hoe tsy nahafaka an'le mpitondra teo aloha ianao zay ho apetrany ao raha tsy nampiny zany hoe tsy nahafaka ny filoha-tsirana natao ny mpanohatra raha tsy nampiny vahiny de tsy nahafaka ny filoha-ratsiraka atao ny mpanohatra raha tsy nampiny vahiny tsy nahafaka ny filoha-ravalomana atao ny mpanohatra raha tsy nampiny vahiny tsy nahafaka ny filoha-rajonary mampianana teo ny mpanohatra raha tsy nampiny vahiny de tak'izay koa tsy afaka ny filoha-andra-joelona ty koa ny mpanohatra raha tsy ampiny koa de zay le tiako tenenina hoe raha ianao zany no tonga eo amin'le toerana tena tsy akin-doha na iantehitra am'ireo frantsay de raha za zany tonga am'le toerana araka nyresahana teo de tena Andriamanitra mihitsy zany manaona manery an'ireo tsy mampihetsika an'ireo ity apetrao raha za tonga eo tsotra le pression fa le fepetra rehetrarehetra zay atongavany eo zany tsy ananako zay fa matoa za zany tonga ao de efa tena zay le faminaniny hoe Andriamanitra mihitsy no mametraka ao de manaiky reo olona reo manaiky an'izay de inona ny pression ataony zareo aminahy fa ianao nge zany rehefa tafapetraka ao rehefa hainao miara-miasa am'ireo tsy mivadika amin'ny sinoizy efa ny fanaovina tsy mivadika amin'ny fanekena zay efa ny fanekena
de ina moa na nikorotanany anao rehefa mifanaraka amin'ny zavatra nikenao anao fa ny olana eto amitsika mpitondra manaiky izy zao de rehefa avy eo vadiany le fifanarahana de miady mpandoabary ianao de tsy mihinam-bary ianao. ia efa mamaraparana ny fiarahana isika pastora Maiolona, omena minitra vitsy ianao ahafahana mameno hoe tsipiteny ho an'ny mpijery ny TV Presse Madagasikara sy ny vahoaka malagasy indrindraindrindra ao anatin'izao fahasairanana mianjady amin'ny firenena zao. Za aloha zany efa nanao antso tamin'ny fanjakana, nanao antso tamin'ny FFKM, nanao antso tamin'ny CFM, de nanao antso tamin'ny mpitondra sy ny mpanohatra hoe mifanatona de mifampidenia, de tadiavo zay fanatonana mba hialana amin'ny fifandonana sy ny ramandrika sy zay mety ho karazana fandrobana isan-karazana ka hiteraka any amin'ny fandoroana toerana maro samihafa. De efa nanao antso mifanatona fa rehefa jerevako le izy ohatrany antso any an'efitra efa tsisy mamaly tsony le izy am'izao fotoana zao. Manasa tanany ianao zao azy efa vitany azy zany ka rehefa tsy mety ampifanatony nareo, rehefa tsy mety hiavana, rehefa tsy mety hifanomitanana de mifampikatroa loha eo de mediva eo de antso pastora Maiolona iny izy rehefa avy eo de zay resiresika. Za moa aiza moa fa zange tsy mitomanao filoham-pirenena zany nao painay mpaminany sandoka fa hatram'izao mbola tsy filoha. Za ry hatram'izao mbola tsy filoham-pirenena rehefa nankaiza ny firenena. Za fa niteny mihitsy koa tamin'ireny fifidianana reny tamin'ny propaganda na eno daholo angamba antsika. Ho an'izay miainy, ho an'izay tsy sasy manko vao mahita de efa tsy mety, sasany zao vao mahita an'izao resaka zao de efa tsy voay ihany io fa za tsy mila mihainao an'io de tsy fantatro zay resahako eto. Za fa teny tamin'ireny. Raha ohatra zareo mbola tsy fahy amin'ny mpanao politika, candidat enina amby telopolo, ray ihany ny pasteur. Misy 5 amby telopolo isafidiananareo averenao mpanao politika raha mbola tsy fahy. Fa za rehefa tsy ilainareo miverina any am-piangonana, sahala amin'ny mpampianatra any amin'ny université, latsaka filoham-pirenena. Fa rehefa tsy lany izy miverina izy mampianatra any amin'ny université. Ny fantany mipetraka kely eo anatin'izay hoe ny mpinon'ny pastora Maiolona ve tsy nifidy tamin'ireny fotoana ireny lasa hoe niena ambany de ambany le vato azonao tamin'izany fotoana. Ka zany ngano ataoko hoe tsy fifidianana ho anatongavanao amin'ny fitondrana zany. Tsy fifidianana. Zany hoe tsy natoky anao ve zany le ondrinao reo? Tsy zay ny tiako resahana. Nifidy daholo le apokalypsy. Fa tsisy hita tao anatin'ny vatom-pifidianana. Nisy nanodikodina zany? Tsisy nanodikodina fa ny bulletin précoce. Bulletin précoce. Raha ohatra ka tsy nifidy ny apokalypsy de efa tsisy mpivavaka tsony tao am-piangonana amin'izao fotoana zao. Fa nifidy daholo reo, ary reo nahalala an'izany hoe 300 ve ndray nifidy ao anatin'ny fokotany anankiray. 5 ny vato mivoaka. 5 fotsiny. Kakatra any amin'le mpanisa vato satria zay manana délégué. Tsy netsika tao io vato petraka teo daholo, izy nanatrika maso tao hatrany amin'ny fanisana vato. Rehefa natao ny fanisam-bato, be da be nifidy tamin'ny nanao conseil tamin'ny stylo. Ny sasany reny be antitra reny fanondro no nifidianany, ny sasany tapon. Fa rehefa natao ny fanisam-bato, tsisy an'izany stylo sy petatondro sy tampon zany tao mifanisam-bato tao na ray ary. Fa marqueur daholo nipetaka nivoaka tery amin'ny fanisam-bato. Na zareo ary gaga. Hoe ahoana ary mampatonga an'izany? De le olona rehetrarehetra nifidy tamin'ireo fifidianana tamin'ireny, le stylofetre manomboka amin'ny fisokafany eo adiny ray sasany eo de tsy stylofetre tsony fa lany fa vadika stylo tsotra am'izay zany. De le mpivavaka rehetrarehetra zany sasany après-midi daholo vao nifidy, sasany efa atoandrotoandro am'raiky amby folo am'roambin'ny folo vao nifidy, efa tsisy marqueur tsony zany tao, efa stylo daholo nifidianana. Sasany hoe be antitra sy ny namany moa zany de le hoe tapon sy petatondro. Fa manao fanisam-bato am'izay amin'ny hariva 5 mivoaka. Am'izay le 5 ary tsy hoe stylo na petatondro na inona fa de marqueur no nivato azy tamin'le 300. De tsara vao vita ny fifidianana nanao fotoam-pivavahana sabotsy tangorony any olona rehetrarehetra. Izy ndray nifonina tampoka, zay pasteur nifidy fa tsisy mivoaka tany mihitsy ny vatonay nandray ary. Na meme fotsiny tamin'izareo hoe zakaka am'izany tsika hoa fa tsy maintsy andalovantsika zany rehetrarehetra zany alohana tongavantsika amin'izay tenin'Andriamanitra nomena antsika fa tsy maninona zany. Ka tsy hoe ny olona ny tsy mifidy fa raha nifidy ny olona, raha nivoaka ny vaton'ny olona de za tafiditra deuxième tour na za ny voalohany.
tamin'ny premier tour na zany faharoa fa zay moa zany le fividianana zay nge ndrapa tonga raha teny hoe tena vahiny mihitsy nge zany resaka tamiko zany hoe aty Afrika tsy misy olona lany filoham-pirenena zany avy amin'ny safidim-bahoaka na iray aza hatram'izay ka hatram'izao fa vahiny no mametraka azy eo fa atao fotsiny fividianana anamarinana an'le izy fotsiny hoe nisy fividianana zany to sahala am'ireny concours atao reny mbola tsy vita le concours mbola tsy mandeha koriny ny inscription ny olona afaka efa fantatra zay vao mandeha ny inscription retsyretsyretsyreto de mandeha ny fanadinana ndraindray ry olona afaka reo tsy manatrika fanadinana akory de ohatrzay koa zany ny fividianana ty amitsika mbola tsy vita ny fividianana efa fantatra hoe ty ny olona mipetraka ohatrzay foana zany misy aty amin'ny Afrika zanatany reo mpanjanatany reo zany de ohatrzay foana de dikan'izany raha nonga mpanjakana ianao ka tsy misy vahiny ao damosinao petraha tsara fa any antsefa am'zany ianao na tsivily na tafika fa raha nonga mpanjakana ianao ka vahiny no andamosinao de mangorona entana ny mpitondra fanjakana rehefa malala hoe ny elan'ny vahiny izy de aleo mametra-pialana de milony fotoa satria fantatra tsara fa ny vahiny nametraka anao ka rehefa vahiny nametraka anao ny miala aminao de aleo manaja tena ao fa zay izy raha zaho zao mitondra fanjakanao de za fantatra hoe ny vahiny nametraka anay ka rehefa tsy mety amin'ntsony aka hoe hoasorony za tsy miandry firenena potika tsy miandry raha mandriky ipoka zay vao miala toto de manaja tena tonga de miala tapitra ny fandarantsika isaorana be deaibe anao nanaiky tamin'ny fivanianana teto amin'ny TV Presse Madagasikara ampatsefina antsika ampiainy moa zany fa ny filohan'ny GFFM Gideona fandresena ny fantatra eto Madagasikara pastora Mayol Dieudonné Christian no nasaina mankasitraka ndrendra pasteur kokoa daholo tsika rehetrarehetra maraso indrindra ya dia izay ihany koa no etiko antonana ny fiarahantsika ary dia metrahako ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray ho antsika mpijery ny TV Presse Madagasikara veloma to